Tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton
Alléluia, alléluia. Jesus imbatako utafika suari ambegu sisakanu wiechaluzati amube mangeni sawale aku isau Kaliana iteni utukitu acha Kuchamayeri tiapivadipu Niseuna wireri Panimazu Ikulivatu lapisi Bibi marube Mierinau dia hapi Funzeni sanaka Sindi nainua Vivavaku isau Mitsuami seua Katsere diekuisa Ulala vichau apita Katsiti zayatu Tulatau gene sareta Miseua iana Alléluia, alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy faha 1 ny volana aogositra 2025. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, raha entsika ny rahateo dia manambara aloha ny amin'ny teny vazaha teo hoe Andriamanitra zany izy dia izy rery ihany Andriamanitra fidèle izy. Andriamanitra tsy mba mandao ny Andriamanitra antsika ary izy rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Izy tsy mamela antsika ho irery rehefa miaraka amintsika Andriamanitra. Ka tokony ho tsapantsika tsara hoe ahoana moa zany hoe Andriamanitra fidèle izany amin'ny fiainantsika. Tena toana azy marina ve isika? Satria tena dikany hoe Andriamanitra fidèle dia Andriamanitra mahatoky zany. Dieu fidèle dia Andriamanitra mahatoky. Isika ve dia mahatoky koa tahaka an'Andriamanitra amin'ny fahatokisany antsika? So dia mamitaka azy isika. Ry havana, izy eo foana ny Tompo na lalatsarotra le antsika na inona zavatra manjo antsika rehefa amin'ny Jesosy isika. Ivavaka tsika rehefa avy eo anombohantsika amin'ny fotoana. Fa tonga dia mampahirenao ahako mba hijoroanao tsara. Ny hira teo koa dia manambara hoe ry Jesosy mba tantana. Mangataka isika mba ho tantanan'i Jesosy ny fiainantsika. Eo ny rivotra mahery ary voateny koa tamin'ny hira vazaha teo, rivotra mahery. Ry havana, ny Tompo dia eo amin'ny fiainantsika foana izy. Ny rivotra mahery dia lalatsarotra andalovantsika ety ambony tany izany. Isika ve nefa ny tena hoe matoky an' Jesosy ary tena manome fiainantsika ho azy. Ry havana, ivavaka isika, angataka amin'ny Tompo mba hanatrika antsika. Satria Jesosy dia tsy mihaino ny mpanota izy. Ka zava-poana foana ny ivavahantsika raha mieritreritra isika hoe mihaino antsika ny Tompo nefa ny mety tsy mihaino antsika akory izy raha ohatra ka tsy mankatoa azy isika. Aoka antsika tena tsy ho lany fotoana
eto amin'ity tany ity a raha ohatra ka tsy miorina tsara isika dia ho very mandrakizay fa tena atolorany tompo mihitsy ny tenanao aoka tena anatona azy mihitsy anao rehefa hivavaka satria izy ilay Andriamanitra, izy mihitsy ilay Andriamanitra velona, izy ihany no tokony hafarantsika ka hivavaka antsika hiantso ny tompo isika anatrika antsika amin'izao andro alina izao. Mety efa maraina ny any amin'ny misy ianao fa aty amin'ny misy ahy dia andro alina ka hivavaka isika angataka amin'ny tompo fanatrehany amin'izao fotoana izao. Ataovy ny vavakanao, atsovy ny tompo anatrika anao amin'ny toerana misy ianao. Za koa iantso ny tompo anatrika aeto ary koa ny fanainy iray angatahantsika hitarika antsika tsiraray avy satria na izao anambarany tenin'Andriamanitra na ianao izay iaino dia angataoko ny fanahy masina ampihiratra ny masom-panahinao mba ahazahoanao ampaherenao. Hivavaka isika tompo ankalazan'Andriamanitra iantso azy isika. Ray malala ho misaotra anao amin'izao andro alina mangina izao. Enao ilay Yesoa Amasia, ianao ilay velona mandrakizay Jesosy ary tsy misy toanao. Miantso anao izay Jesosy amin'izao andro alina izao, mitady ianao izay Jesosy satria mila anao izay tompo, satria anao no mpamonjy. Jesosy ahy mangataka ny fanatrehanao anay tsiraray avy. Oky ianao Jesosy anatrika anay tsiraray avy amin'ny toerana misy anay. Naiza naiza tompo no misy anay zanakao amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka aminao Jesosy ahy. Atreo izao fivoriam-bavaka alina izao. Eny, vavaka fiambenana alina Jesosy. Miambina izay izany hoe mitady ianao. Tsy matory aloha fa mitady ianao Jesosy ahy. Miambina izay ny amin'ny fananay mba tsy hikorotana Jesosy ny fananay fa mba hilamina ao aminao Jesosy ahy. Satria betsaka ny zavatra izay mety hampikorotana ny fanahinay Jesosy ahy. Ny alodrano amin'ny fiainanay, zavatra mandalo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Ka mangataka aminao tompo amin'izao vavaka fiambenana alina izao Jesosy ahy. Oky ianao Jesosy andamina anay tsiraray avy. Andamina ny ara-pananay, andamina ny tenanay momba anay tsiraray avy. Mangataka ny fanatrehanao tompo. Oka koa no amelanay Jesosy ny amin'ny tsy famendrehanay. Atreo izay Jesosy ahy. Oky ianao tompo no hitarika izao fotoana izao ny fanahy masinao. Jesosy malala ka amin'ny anaranao no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, ny devoly mandrebireby rehetra dia roako amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta izany. Miala ianareo ka potehako amin'ny ran'i Jesosy ary venandavaka ny elo anareo. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fotoam-bavaka izao anao ry Satana. Dorana amin'ny ran'i Jesosy ianao ary venandavaka ny elo ny plasinao. Miala ianao ry Belzebuba, dorana amin'ny ran'i Jesosy ianao ka nendavaka elo ny plasinao. Eto ny entanao, eto entanao ry Lucifera, dorana amin'ny ran'i Jesosy ianao, davaka elo ny plasinao. Ny fanaratsitra izay mitady hanafika dia tsy ambinina fa fody roahina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy. Ny fanaratsitra izay amin'ny écran izay mitady hanafika dia potehina amin'ny ran'i Jesosy, ravana amin'ny ran'i Jesosy, davaka ny elo ny plasinareo. Ny fanahy mandrebireby rehetra dia potehina amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, davaka elo ny plasinareo. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay, fa efa resy anareo. Ka misaotra anao Jesosy fa oky ianao tompo no andrakotra anay amin'ny rano soa. Rakofy amin'ny rano Jesosy ny telefônina, rakofy amin'ny rano Jesosy izay tsiraray avy, rakofy amin'ny rano izay tompo malala mba hahiratra ny masom-pananay satria milanao izay Jesosy. Amboary Jesosy avao izay mba tena afaly anao Jesosy satria tompo izay ihany no vomafy raha ohatra ka mananao foana izay. Ka misaotra anao Jesosy, mangataka aminao fanahy masina, ampiteny ahy. Oka ianao nendray ny kontrola momba manontolo. Oka koa ianao no hikasika ny zanakao tsiraray avy eran-tany, ampihiratra ny masom-panahy tsiraray avy ary koa ampaheno tsara ny tsiraray avy, anakana izay mibahana anatin'ny sofiny tsiraray avy. Oka koa ianao anadio ny sainy tsiraray avy, fanahy masinao, avaozy ny sainy tsiraray avy, andray ny teny izay rehetra
ary nivavaka izay voataonay koa. Okanao fanay masina anamboatra zanakao tsiraray avy izay manaraka ato, izay miaino ato, ka misaotranao fanay masina. Milanao izay, amboary izay, izaho izay manambara ihany koa, amboary izay, ka misaotra tompo ny voninahitra ho anao irery ihany. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Horaisintsika ny ten'Andriamanitra alohantsika hivavaka hibebaka rehefa avy eo. Ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina teo zany dia mbola tsy nanomana zany fa nare zany ny teny hoe ny fanahy masina hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Alleluia, alleluia, alleluia. Zay zany no nambara ny fanahy masina amintsika eto anio. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ry havana matoa zany teny zany tonga amintsika anio dia te ananatra antsika ny fanahy masina mba tsy tsaratsara olona isika. Oh Seigneur, misaotranao. Zay ny teny tonga anio. Ao amin'ny boky ny Matio izany. Raiso ny baibolinao dia ho jerentsika io tenin'Andriamanitra io. Jesosy mihitsy no ny teny an'io teny io ao amin'ny boky ny Matio toko 7. Ao amin'ny boky Matio toko 7 ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra. Dia ho vakiantsika io amin'ny anaty Jesosy Tompo ny 1 ka hatramin'ny 5 no raisintsika. Boky ny Matio toko 7 1 ka hatramin'ny 5 no ho raisintsika. Ho vakiantsika ny teny rehefa hitantsika, vakiantsika amin'ny anaty Jesosy Tompo. Matio toko 7 1 ka hatramin'ny 5. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny refy ataonareo no andrefesana ho anareo. Nahoana ianao no mijery ny singanahitra eo amin'ny masony rahalahinao na koa ny rahavavinao zany, nefa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsikarotrao akory. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao na ny rahavavinao hoe aoka esoriko ny singanahitra eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry dia eo amin'ny masonao. Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, fa amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesoranao ny singanahitra eo amin'ny masony rahalahinao na koa hoe ny rahavavinao. Amen. Ry havana, eto zany ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika anio dia momba ny amin'ny fomba fitsaratsarahan'olona zany. Jesosy mihitsy no ny teny anio. Ny tompo mihitsy no ny teny an'io teny io. Mila mitandrina be tsika satria ny vavantsika na koa ny masontsika na koa ny sofintsika miaino izay teny rehetra tonga zao dia ao anatin'ny fitsarana ihany koa. Ry havana, mila mitandrina isika. Tsy hoe kory ny maso sy ny vava ihany, fa raha manomboka isika miaino olona miresadresaka manaratsy ny hafa dia lasa koa tsika ohatran'ny hoe mitsara an'ilay olona izay fosain'olona. Jesosy mihitsy no miteny eto, izy no niteny satria fa lasa tsina ilay izy efa passé. Jesosy mihitsy no niteny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Ny tompo no niteny izany. Mila zany isika tsy mitsaratsara olona. Ry havana, ny mitsaratsara olona, ny miresadresak'olona, zany dia efa mitsara izany. Raha vao miresadresaka olona hoe iraninona ohatr'izao mihitsy izy iny, efa mitsara anie izany. Azonareo tiako ambara? Raha ohatra ka miresaka olona anankiray isika, le olona ohatra hoe izy iny mantsy ohatra zao izy iny, efa mitsara zay. Ahoana moa ahafantarantsika momba n'olona? Ahoana ahafantarantsika momba an'ilay olona? Tsy fantatsika akory ny fisainany sy ny voany na ny fony. Ny tompo no malala ny fo sy ny voa. Zay no mahatonga ten'Andriamanitra tonga amintsika ny amin'ny fitsaratsarana olona. Tsy mahazo mitsaratsara olona isika.
tsy fantatritsika akory ny momba anatin'ny fisainan'le olona, anatin'le fon'le olona na anatin'ny voan'le olona. Ny tompo no mamantatra ny vo sy ny fo araka ny ten'Andriamanitra. Isika olombelona dia zatra mihitsy miteniteny olona. Tonga amintsika rehetra ny ten'Andriamanitra anio. Mila tsika manomboka tsy miteniteny olona mihitsy. Mila tsika tsy mifosafosa olona. Mila tsika tsy mitsaratsara olona satria ny amin'ny fifosana efa mitsara ihany izany. Misy miresaka ambadika olona. Mampitandratsika zany Jesosy anio. Satria misy miresaka ambadika. Misy zavatra tsy sahanao tena amin'le olona fasafasy. Fa ny ambadika ianao miteny ilay zavatra amin'olona, momba ilay olona. Efa mitsara zany. Efa mitsara zany. Tonga amintsika fanarafana masina anio ny amin'ny fitenenan'olona. Satria ny fitsarana dia tsy antsika olombelona, satria mbola ho tsaraina isika. Mbola ho tsaraina isika. Ry havana, ho hita miharihary eo anatrehan'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ny fitsaran'Andriamanitra avokoa ilay zavatra rehetra rehetra. Ho hita miharihary tsisy miafina eo anatrehan'ny tompo ny zavatra rehetra. Fa ho hita baribary anatrehan'i Jesosy eo zavatra izay afentsika. Ho hita mibaribary. Dia eo tsika voagaga hoe ay, tamin'iny ke zaho ohatrototra nataoko. Ry havana, zavatra grave be io fitsaran'Andriamanitra eo. Satria isika zany amin'ny fotoana hitsaran'Andriamanitra mety misy zavatra adinontsika ny amin'ny nataontsika tety ambony tany. Fa voasoratra avokoa any an-danitra ary voaregistre avokoa zavatra rehetra. Satria mba zava-tsara teny hoe ho hita miharihary. Ho hita miharihary eny zavatra takona rehetra. Ten'Andriamanitra manambara an'izany mihitsy. Tsy maintsy iseho miharihary ten'Andriamanitra avokoa zavatra rehetra rehetra. Dia eo tsika vao tena hoe ho vomafy eo raha ohatra hoe mitsaratsara olona na hoe miteniteny olona dia hita. Ho hita amin'ny écran an-lanitra eo. Ho hita amin'ny écran an-lanitra eo izay rehetra nataontsika. Mila mitandrina mafy isika. Mila mitandrina mafy isika. Isika tokony tena hoe hiala amin'ny fomba zao tontolo izao raha efa amin'ny Jesosy ianao. Satria tsy tiany tompo ny amin'ny fitsaratsarana olona ary koa ny amin'ny fitenena olona. Mila tsika tena mitandrina mafy dia mafy. Andao jerentsika ny amin'ny Jaona 7:1-4. Jaona 7:1-4. Jaona 7:1-4. Mila tena mitandrina mafy dia mafy isika. Jaona 7:1-4. Jaona 7:1-4. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona, nefa ny tenany dia mitady ho hita miharihary. Raha manao izao zavatra izao ianao dia misehoa amin'izao tontolo izao. Amen. Io teny io dia ireo rahalahin' Jesosy no niteny izany. Nefany tsy tsapana izy ireo fa zavatra rehetra dia ho hita miharihary anatrehan'Andriamanitra. Ho hita miharihary eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy tsy niafina mihitsy Jesosy. Fa neveo nefa izy nivoaka ihany Jesosy neveo. Koa anao hamaky tantara io ohatra ka hoe tianao fantatra momba tantara ny amin'ny ireo rahalahiny izay tsy nino an Jesosy. Ny zavatra dia tena hoe hita miharihary avokoa anatrehan'Andriamanitra. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Satria araka ny teniny zareo eto amin'ny tompo hoe fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takona, nefa ny tenany dia mitady ho hita miharihary. Raha manao izao zavatra izao ianao dia misehoa amin'izao tontolo izao. Amen. Toy an'io dia niseho ihany ny tompo. Nandeha nakany ihany ny tompo izany tamin'ny toerana izay nambaran'izy ireo io. Isika koa tsy maintsy iseho miharihary anatrehan'Andriamanitra izay rehetra zavatra ataontsika amin'ny takona. Tsy maintsy ho hita miharihary eo anatrehan'Andriamanitra zavatra izay ataontsika rehetra. Ka tokony mitandrina mafy dia mafy isika. Ry havana, ny tompo dia be fitiavana. Ny tompo dia mampitandrina antsika anio. Mampitandrina antsika izy
ao amin'ny Galatiana toko 7 andiny fa araka ambiny folo dao jerentsika io. Dao jerentsika io Galatiana toko 7 andiny fa araka ambiny folo. Galatiana toko 7 andiny fa araka ambiny folo. Fakiko ny anteny amina Rasosy Tompo. Galatiana toko 7 andiny fa araka ambiny folo. Hita marimarina fa tsy misy olona amarinina eo anatren'Andriamanitra amin'ny lalàna, fa ny marina finoana no ho velona. Amen. Ry havana, tsika rehefa ohatra ka marina amin'ny finoana isika dia ho velona. Tsy ny lalàna akory no hoe avovonjy antsika, fa tsy maintsy amin'ny finoana an'Andriamanitra, amin'ny famarinana izany, amin'ny fahatsarana rehetra. Tsy zavatra azontsika atao hoe miafokafona izany, fa mila mintsika an'Andriamanitra izay isika vao ho tafiditra lanitra. Mila tsika miala mihitsy ny amin'ny faharatsiana rehetra. Tsy maintsika ho hita eo anatren'Andriamanitra avokoa. Tsy ny lalàna mihitsy akory hoe lalànan'ny Mosesy no arahinao dia ho tafiditra ny lanitra ianao, fa Jesosy izy no modely ho arahantsika. Izy rery ihany, izy rery ihany no ahafahantsika hiditra ny lanitra, ka tokony tena hitandrina mafy dia mafy isika, satria fantatsika tsara fa tsy maintsy ho avy ny fotoana ialantsika ety ambony tany, ary tsy maintsy ho tonga izany. Tsy maintsy hiaona amin'ny tompo isika, ary tsy maintsy iseho eo anatrehany avokoa izay rehetra nataontsika tetỳ ambony tany. Tsy maintsy iseho eo anatrehany avokoa. Tsy maintsy ho hita ny ariary anatren'Andriamanitra araka ny teo izay nataontsika ety ambony tany, na inona izany. Ry havana, tiantsika ny tompo ary mabebaka antsika izy anio, hibebaka tsika rehefa avy eo, hibebaka tsika momba ny amin'ny fitsaratsarana olona. Tsy maintsy miala isika amin'ny fitenenana olona. Oka izay ny fitenenana olona. Dao nefa kintsika amin'izay ny amin'ny Matthieu hoe Matthieu toko 7 io, averintsika kely ny eo amin'ny andiny voalohany sy manaraka eo satsika midiny eo ambany eo tsika rehefa avy eo toizantsika raitsika midiny voalohany. Aza mitsara amina Rasosy Tompo, aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Andiny faharoa, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny refy ataonareo no andrefesana ho anareo. Amen. Ry havana, araka ny fitsarantsika olona no hitsaran'Andriamanitra antsika, no hitsaran'Andriamanitra antsika. Mila mitandrina isika tompoko, mila isika mifeny vavantsika, mila isika tsy mitsaratsara olona. Tsika ny ten'Andriamanitra eto. Ary araka ny refy ataonareo no andrefesana ho anareo. Hitanareo izany? Ny refy zany raha ohatra ka hoe ataontsika iray metatra, iny ray metatra ny tsarantsika olona iny, tsaratsarantsika olona iny, iny koa ray metatra ny ihany koa no anadin'Andriamanitra antsika, tsaran'Andriamanitra antsika. Tsy maintsy tsika andray ny valiny ataontsika, tsisy afaka hiala zany. Andiny fahatelo, nahoana ianao no mijery ny singan'ahitra eo amin'ny masony rahalahinao na ny rahavavinao zany, nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsikaritao akory. Ny tompo mihitsy no hiteny eto. Amen. Eto zany ny tompo dia miteny amintsika izany, antsika rehetra mihitsy zafady teny amintsika rehetra mihitsy Jesosy ozy Jesosy eto hoe, nahoana ianao no mijery ny singan'ahitra eo amin'ny masony rahalahinao na rahavavinao zany, nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsikaritrao akory. Amen. Ry havana, eto zany eo amin'ny eo zany amin'ilay anankiray dia singan'ahitra no eo amin'ny masony. Singan'ahitra, ravina zany, ahitra anankiray. Dia hoy ny teny tompo eto hoe, nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsikaritrao akory. Amen. Ry havana, ny andro dia zavatra lehibe zany, poitra zany, zavatra hazo lehibe zany, hazo lehibe.
Ny amintsika izay mitsaratsara olona zany a dia azo lehibe zany no eo amin'ny masontsika raha mitsaratsara olona zany isika. Fa le olona tsaraintsika io a ny anazy ravina kely fotsiny. Ry havana, anao ahoana ny fitsaran'Andriamanitra antsika? Matoy io teny io tonga dia misy antony. Oka izay ny amin'ny fitenenana olona. Oka izay. Aza miditra mihitsy ny amin'ny kritika. Aza miditra mihitsy ny amin'ny fanaratsiana. Aza mbalavo amin'izany, miala amin'izany. Ahoana no tsy haharesy ianao? Ahoana no tsy hahangina ianao? Ry havana mitandrema fa Jesosy tsy mivazivazy amintsika izy, fa izay ho afafintsika no hojinjaintsika. Mahaiza manohitra, mahaiza miteny hoe zako tsy manao an'izany intsony. Afaka miteny izany ankera hoe inona ny atahoranao miteny amin'olona hoe za tsy tia fosafosa. Mijoroa raha te hiditra lavitra. Satria raha ohatra ka tsy manao izany ianao dia ianao ihany no very. Ianao ihany no very. Mila mijoro isika natrehan'ny Tompo mba ho afaka amin'ny toetra toy izany. Toizantsika ny ten'Andriamanitra. 4. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalainao hoe aoka esoriko ny singanahitra eo amin'ny masonao, nefa ny indro ny andry eo amin'ny masonao. Hatreo aloha. Nefa indro ny andry dia eo amin'ny masonao. Amen. Ry havana, ahoana no maika ianao andeha hikasika momba ny amin'ny rahalahinao na ny rahavavinao, nefa ny mombanao ary mbola tsy milamina eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola tsy milamina eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila isika tena manaraka izay tenin'ny Tompo mba hialantsika amin'ny fombafomba tsy mety rehetra. Eto zany dia manambara hoe ahoana no ilazanao amin'ny rahalainao hoe aoka esoriko ny singanahitra eo amin'ny masonao. Tsy afaka isika andeha hiditra amin'ny fiainan'olona anankiray fa alamino aloha mombanao. Aza mihitsy hoe miezaka hoe andeha hikritikandranina na hitenendranina. Ry havana, miandry antsika ny fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra dia mitsara ary ho avy ny fotoana hisehoantsika eo anatrehany. Ho avy ny fotoana hisehoantsika eo anatrehany ka mila mitandrina mafy dia mafy isika. Jerevo 5 hoe ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalainao na rahavavinao zany hoe aoka esoriko ny singanahitra eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry dia eo amin'ny masonao. Ry havana, aza maika mandeha amin'olona fa karakarao no mombanao, amboary mombanao aloha, oka ianao hijery mombanao aloha. Mila mitandrina isika. Dia hoy ny ten'Andriamanitra 5 hoe ripy tsara velatsia, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, fa amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesoranao ny singanahitra eo amin'ny masony rahalainao. Amen. Tanareo izany? Jesosy no niteny eto. Mafy be ilay tenin' Jesosy. Mafy be io tenin' Jesosy io hoe ripy tsara velatsia, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, fa amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny singanahitra eo amin'ny masony rahalainao. Amen. Ry havana, raha ny fitondrantenantsika tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra, nefa ny isika maika andeha hijery ny hafa, hitsaratsara ny hafa, dia anisany tena ho voamafy indrindra isika. Ny Tompo miteny amintsika ny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Izay ny teny Tompo amintsika ny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Aoka antsika tsy hitsaratsara na iza na iza, fa ny Tompo dia tsy hamela antsika fotsiny amin'izao Andriamanitra raha ohatra ka mitsaratsara olona isika, fa handray ny valiny izay ataontsika sika tsiraray avy raha ohatra ka mitsaratsara olona. Ry havana, ny tantaran'i Jesosy dia fantatsika tsara fa ireo fariseo, ireo sadoseo dia impiry izy ireo no
manenjika ny tsaratsara ny tompo. Impiry izy ireo no manaratsy any Jesosy. Tsy mitsahatra mihitsy izy ireo ny mitsara ny tompo. Ao amin'ny Jona 9:10 ovakitsika kely io ovakitsika kely io Jona 9:10 azafady, dia mivaky toy izao minana Jesosy tompo. Ny tompo zany no miteny eto Jesosy no miteny zany eto amin'ireo fariseo zany izy no miteny izany. Hoy zany ny tompo: mitsara araka ny nofy ianareo, izao tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Amen. Natreo aloha hitanareo zany. Eto zany ny tompo dia niteny amin'izy ireo hoe mitsara araka ny nofy ianareo, izao tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Hitanareo zany. Jesosy ara tsy mitsara. Maika ve fa isika mitsaratsara olona? Jerevitra efa ny Jesosy jerevitra efa na fitafin'i Jesosy ary ny fitafin'ny tompo, izy dia tena tsotra Jesosy. Ny amin'ny fitafiany sandale dia le lamba fanaovany, tsotra Jesosy. Ireo olona dia mitsara anazy araka ny nofo, satria ireo olona ireo ihany, anisan'ny amin'ireo olona ireo ihany no na ny amin'ny jiosy koa nanambara le hoe any amin'ny ten'Andriamanitra teny koa hoe tsy izy vaozy izy zareo ilay zanaky Josefa, ary ny anabavy sy ny rahalahy avatsy etỳ amintsika koa, ohatr'izay nambaran'izy ireo. Zany hoe araka ny nofo hoe zanaka rahaniny io, nefa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Tsy hijeren'izy ireo ma an'Andriamanitra ny Jesosy, fa le izy amin'izy maha-olombelona azy no nijeren'izy ireo, nieveran'izy ireo toy izany. Ilay mbola le hoe zanaka rahaniny ry havana. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia tsy mitondra tsony anaran'ny ray aman-drenitsika, tsy mitondra tsony, ary oka mihitsy ny miteny amin'ny hoe amin'ny zanakanao raha manan-janaka ianao hoe mitovy amin'ny rainao mihitsy ianao ty, na hoe mitovy amin'ny reninao mihitsy ianao ty. Ry havana, mitandrema isika, fa isika tsiraray avy dia samy manana ny nentson'Andriamanitra antsika, ny olombelona tsiraray avy. Tsisy mitovy ny anankiray dia samy anankiray ihany eo anatrehan'ny tompo, fa tsisy mitovy avokoa, fa samy manana izay maha-izy azy ny tsiraray avy sy ny fonon'Andriamanitra. Eto ny tompo dia niteny mihitsy an'izy ireo hoe mitsara araka ny nofy ianareo, izao tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Dia jerevi tsara ny 9:10 eto isakely ihany hoe ary na dia mitsara aza aho, dia marina no fitsarako, satria tsy irery aho, fa ao izao sy ny iray izay naniraka ahy. Amen. Janoko hatreo, hitanareo zany. Marina ny fitsarana raha ny tompo teny hoe izy tena nambarany tsara mihitsy hoe ary na dia mitsara aza aho, ary na dia mitsara aza aho. Efa niteny izy teo aloha hoe izy tsy mitsara, izy tsy mitsara olona, fa ozy izy hoe ary na dia mitsara aza aho. Dia nambarany tsara hoe dia marina no fitsarako, satria tsy irery aho, fa ao izao sy ny iray izay naniraka ahy. Amen. Andriamanitra no mpitsara, izy no hitsara antsika rehetrarehetra. Ry havana, ho avy ny fotoana hitsaran'Andriamanitra antsika. Araka efa nambarako teto ary koa video any efa nentin'ny tompo aho teo anatreny fitsaran'Andriamanitra. Alavitra be zany alavitra be alavitra be mihitsy ilay seza fiandrian'Andriamanitra ery alavitra be ery. Dia za koa aty alavitra be, aty ambany, tena ambany be zany ilay toerana misy hitsanganana io. Kely bitika zany tsika, tena kely ohatran'ny vitsika tsika, ohatran'ny vitsika eo anatreny seza fiandrian'Andriamanitra. Andriamanitra ery ambony be ery alavitra be ery. Dia za dia ty alavitra be aty, ohatran'ny hoe alavitra be nefa tena kely be zany izy ambony be ery ary malalaka be ilay toerana. Dia Jesosy teo amin'ny kavanako, Jesosy no nitsangana. Dia nisy ramatoa teo aloha, afaka jerenao izay video izay ato ihany fa afaka tadiavinao ato. Dia Jesosy nijoro teto akaiko ankavanana Jesosy tamin'izany. Dia za koa tena kely, angamba ohatran'ny hoe ohatran'ny vitsika angamba antsika amin'izany, ohatran'ny vitsika. Fa ilay seza fiandrian'Andriamanitra ngeza be, goavana be ery aloha ery, mazava be mihitsy, mazava be ary ngeza be ary avo be toerana misy anazy. Fa itsika ilay ho tsaraina kely, tena kely. Zany hoe
Inona moa no ambarantsika eo? Inona no ambarantsika natrea fitsaran'Andriamanitra? Inona? Tsy mananteny ho ambarana itsika e. Fa ho hitantsika eo avokoa ny zavatra rehetra ary ny azontsika atao dia ny ranomasina ohatra sanatrika hoe tsy eken'ny tompo tsy fiditra ao an-danitra satria tratra amin'ny ratsy rehetra. Ry havana dia mbola misy ny fotoana dia tokony hitandrina mafy isika ary hibebaka hiala amin'ny ratsy fanao rehetra satria ho avy ny tompo ary tsy zavatra miafina eo anatrehany, tsisy miafina zavatra eo anatrehany fa ho hita miharihary avokoa, ho hita miharihary avokoa ka tokony tena hitandrina mafy dia mafy isika, tokony hitandrina mafy dia mafy isika. Hiomana antsika hivavaka, hibebaka anatrehany tompo isika, angatantsika ny famindram-pony dia ny mbola misy ny fotoana dia angataka amin'ny tompo isika hamindrany fony amintsika. Ry havana, andohalika isika hoe teo amin'ny tompo mombanao. Raha ohatra tsy afaka mandohalika aminao fa tsy salama dia Jesosy no mahita ny tsy fahasalamanao. Izy mahita, hitany tsara mihitsy zavatra miseho fa aza mieritreritsika tsy mahita antsika ny tompo, mahita antsika ny tompo. Ary io ilay araka tety hoe fitsarana no miandry antsika tompo, fitsarana ka oka tena hijoro tsara ary tsy hanao vazivazy eo anatren'Andriamanitra rehefa manantona azy. Fokontsika tena hoe ankatoa azy tanteraka ary hanaja azy ihany koa ny amin'ny fanantonantsika anazy amin'ny fomba fivavahantsika. Daontsika ry tompoka andohalika eo anatreny tompo anatonantsika an Jesosy hibebahantsika. Andohalika isika. Ny teo amin'ny tompo no mombanao. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy miantso anao amin'izao andro alina mangina izao Jesosy. Mangataka Jesosy famindram-po avy aminao. Mangataka tompo famelana avy aminao. Satria Jesosy tonga aminay ny teninao anio. Ny teninao Jesosy ianao mihitsy no ny teny. Ianao mihitsy Jesosy no ny teny. Hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Jesosy tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay tompo malala o. Impiry Jesosy izay no mitsaratsara olona ny vavanay. Impiry Jesosy no miteny olona izay. Jesosy menatra anao. Menatra anao zay Yeshua Amasia. Ka mifona Jesosy. Mamindra fo aminay. Mamelany elokay Jesosy satria tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay tompo fa ratsy zanak'olombelona Jesosy ary impiry zay tompo no tsy mankatoa anao. Tonga aminay teninao anio mba hialanay Jesosy ny amin'ny fitenenana olona, ny amin'ny fitsarana olombelona Jesosy satria mbola iseho zay Jesosy ho avy ny fotoana atongavanay eo anatreny fitsaranao Andriamanitra. Fitsarana matahotra no anjoanay zanak'olombelona tsiraray avy. Tsisy afa-miala zay raha eo. Tsy afa-miala zay rehefa ho avy ny fotoana ny fitsaranao. Oh Seigneur, tsy afa-miala izay. Tsisy olona afaka ho antsonay. Tsisy olona afaka hisolo anay. Ary tsisy olona afaka anamarinanay tena hoe io olona io no niaraka tampoka nahitay tsy niteny izany. Fa amin'izany fotoana zany Jesosy dia izay tsiraray avy no tonga eo anatreny fitsaranao. Izay tsiraray avy Jesosy no tsaraina. Ianao ray no mpitsara izay ho voatsara. Tsy afaka namary tena intsony izay rehefa tonga ny fotoana hitsaranao anay. Jesosy mifona aminao. Mifona aminao ny amin'ny fitsaratsarana olona satria tonga aminay ny teninao anio. Ny amin'ny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Jesosy matahotra ny fitsaranao zay. Matahotra anao mafy izay Jesosy. Satria tsy maintsy ho
tonga izany, tsy maintsy ho tonga izany ka indreto Jesosy mibebaka eo anatrehanao. Diovy Jesosy aho ny vavanay indrindraindrindra, satria Jesosy aho na tsy olona fantatray ara Jesosy no teneninay, dia eo koa Jesosy aho na ny amin'ny journal izany, na amin'ny olona eny an-dalana izany, na ny amin'ny fijery fotsiny Jesosy eo, dia efendrasanao anay, tsaranao anay. Seigneur, mifona Jesosy, mamelànay Jesosy, satria zay tokoa dia miteniten'olona foana Jesosy. Mangataka famonjena avy aminao, mangataka famelana avy aminao, miteny anao Jesosy hoe rim-piatsara velatsia, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao Jesosy. Mifona aminao izay, mifona aminao Jesosy fa ratsy izay tsiraray avy, tsisy afa-miala Jesosy, tsisy afaka manamary tena Jesosy izay fa samy mpanota avokoa, samy ratsy avokoa. Ka mifona Jesosy, mifona ao Tompo, ny amin'izay anaran'olona voatonoko, ny amin'olona voateniko, ny amin'olona izay voatsaratsarako Jesosy, mifona aminao. Mamelay Jesosy, zinona moa za Jesosy, zinona moa zay Jesosy io, tsy mendrika akory izay. Mangatà famelana amin'ny Jesosy koa ianao, mifona Jesosy aho. Diovy Jesosy ny fisainako, diovy ny fisainako Tompo, mba hadio anatrehanao Jesosy aho. Te hiditra any an-danitra aho, te hiditra any an-danitra Jesosy aho, ka mangataka ny famindramponao. Mamelanay Jesosy, sasao ny sainay amin'ny rano soa, sasao ny fisainanay Jesosy amin'ny rano soa, mba hadio Jesosy, mba hadio Jesosy amin'ny rano soa Jesosy. Mba ho toy ny fisainanao Jesosy, mba hisainany any an-danitra fa tsy ny ety an-tany. Sasao Jesosy ny fisainanay tsiraray avy, mba ho toy ny fisainanao Tompo. Diovy amin'ny ranao ny fisainanay Jesosy malalao. Diovy koa Jesosy ny masonay indrindra indrindra, ho anay izay manamaso. Miala tsiny amin'izay jamba, miala tsiny Tompo amin'izay jamba ato Jesosy. Diovy ny masonay Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy ny amin'ny fijerevanay olona. Diovy Jesosy satria ny masonay Tompo dia efa mitsara Jesosy. Nefa Tompo ny masonay dia fitaratry ny fanainay, fitaratry ny fanainay. Mamelanay Jesosy, mamelanay Jesosy. Sasao ny masonay mba hadio anatrehanao, sasao ny masonay mba hadio anatrehanao, sasao amin'ny rano soa ny masonay Jesosy. Milanao izay, milanao izay Jesosy. Ianao ny teny hoe ianareo mitsara fa izaho tsy mba mitsara, na dia ray akory ary. Seigneur, ratsy tokoa izay Jesosy, tsy mendrika anao akory izay. Ka mifona Jesosy, mifona Jesosy, mamelanay, mamelanay Tompo. Diovy koa Jesosy, diovy koa Jesosy ny vavanay indrindra indrindra, ny vavanay tia teny loatra Jesosy, miteniteny foana Jesosy vavanay, zanak'olombelona. Mifona amin'izay mona, miala tsiny amin'izay mona Tompo. Diovy ny vavanay, vavanay miteniteny foana Jesosy, mitsaratsara olona, mibebaka aminao Tompony amin'ny vavako, amin'ny fiteniko. Ifonako Jesosy ny anaran'olona izay voatonoko, izay olona niteneniko, izay olona tsaratsaraiko Jesosy, hatramin'izay ka hatramin'izao. Fona aminao Jesosy, mifonanao amin'ny Tompo,
eto amin'ny tompo ny tenanao, tsisy afaka manamary tena na iza na izy raha mbola olombelona miaina ihany koa. Mangatafona amin'i Jesosy mpamindra fo aminao koa. Mamela ahy Jesosy a, diovy ny vavako, diovy ny lelako, ny amin'ny teniteny foana rehetra, ny amin'ny fitsaratsara, ny amin'ny fitenenan'olona Jesosy a, sasao amin'ny ranao ny vavako. Mifona aminao a Jesosy, mifona aminao a Jesosy. Zinona moa a Jesosy, tsy mendrika akory aho. Sasao Jesosy ny vavako amin'ny ranao, ny lelako Jesosy diovy amin'ny ranao. Mba ho mendrika anao Jesosy, mba ho mendrika anao Tompo. Sasao ny vavako, sasao ny lelako amin'ny ranao. Ampianaro a Jesosy mba hiangina, ampianaro mba hiangina Jesosy. Araka ny teny Davida mpanomponao, asio fiambenana varavaran'ny molotro Jesosy. Mangata amin'ny tompo ianao, mangata amin'ny tompoko ianao, mba ho asiany fiambenana koa varavaran'ny molotra. Izy rery ihany no afaka manao izany, fa raha isika tsy mahay manao izany. Mangata aminy, mangata aminy dia omeny, araka ny teny mangata dia omena ianareo. Jesosy, asio fiambenana Jesosy varavaran'ny molotro. Mangataka aminao aho, mangataka aminao Tompo, mba tsy hanotako aminao, mba tsy hanotako aminao Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny vavako, ny lelako. Diovy Jesosy ny loto rehetra amin'ny vavako sy ny lelako, izay andrasan'ny favalo, satria ratsy favalo Jesosy hiampangany izany, ny amin'ny fitenina tsy mendrika rehetra. Tompo malala mamindra fo aminay ianao. Diovy koa Jesosy ny sofiko, ny sofinay Jesosy. Diovy Jesosy ny sofiko, ny amin'izay henoko rehetra Tompo tsy mendrika rehetra. Diovy ny sofiko Jesosy, mba tsy hakasika ny fanaiko izany, mba tsy hakasika ny fanaiko izany. Sasao amin'ny ranao ny sofiko, sasao amin'ny ranao ny sofiko Jesosy. Milanao aho, milanao a Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny sofiko, mba hadio ho anao, mba hiaino zava-tsoa, hiaino anao foana Jesosy. Rehefa miteny ianao, ô Seigneur, ianao l'Andriamanitra be fitiavana tsara indrindra. Ianao rery ihany no pe, ianao rery ihany no fiadanana Jesosy. Sasao Jesosy ny sofiko amin'ny ranao. Diovy aho Jesosy, mba hadio. Diovy Jesosy ny zanakao tsiraray avy izay mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka ny famindram-ponao. Diovy izay Tompo, mba ho mendrika ho anao, mba tsy tsaratsara na iza Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay, sasao amin'ny ranao Jesosy. Diovy koa Jesosy ny fonay, ny fonay Jesosy. Avy ao anatin'ny fo Jesosy no ivoahan'ny vavaratsy rehetra. Avy ao anatin'ny fo Jesosy ny isiny ny fisainana ratsy rehetra. Diovy Jesosy ny fonay, satria ao no tena aina. Ny fonay no lapanao. Mifona Jesosy, mifona Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny foko Jesosy. Mangata amin'ny Tompo ianao, anasan'ny fonao. Mangata amin'ny Jesosy malala ianao. Sasao Jesosy ny foko amin'ny ranao soa. Diovy ny foko amin'ny ranao soa Jesosy, mba hadio anao, mba hadio anao Jesosy. Diovy ny foko Jesosy amin'ny ranao soa. Milanao a Jesosy. Sasao Jesosy ny fonay tsiraray avy, izay mibebaka aminao, izay mibebaka aminao Jesosy.
satria ny fonay Jesosy no tempolinao. Raha maloto Jesosy ny fonay dia tsy mitoetra anatin'ny fonay ianao, satria tranonao ny fonay. Tranonao izay Jesosy eo, ka mangataka ny fanadiovanao, mangataka ny fanadiovanao. Diovy Jesosy ny fonay, sasao amin'ny ranao soa Jesosy, sasao amin'ny ranao soa Jesosy ny fonay. Diovy Jesosy ny fonay. Tompo malalao, alao Jesosy ny fakofakotra anatin'ny fonay Jesosy. Ao ny fahatezerana, ao ny alahelo, ao ny fisainana ratsy rehetra Jesosy. Diovy Jesosy ny fonay. Alao Jesosy izay tianao anatin'ny fonay Jesosy. Voaka Tompo, ianao no hitoetra ao. Araka ny teninao hoe izao sy ny ray dia hitoetra ao aminy, onona ao aminy izay. Ka oka Jesosy, ianao sy ny ray onona anatin'ny foko Jesosy. Oka Jesosy, ianao sy ny ray onona anatin'ny foko. Mangata amin'ny Tompo ianao, anjaranao no mangataka. Mangata amin'ny Tompo ianao Jesosy. Aoka hitoetra anatin'ny foko ianao sy ny ray. Teninao izany ao amin'ny bokin'ny Jaona, ka mitoeran Tompo ao anatin'ny foko ianao. Milanao ao Jesosy, milanao ao. Ianao koa fanahy masina, manasanao ao. Ianao ilay fanahy masina araka ny teninao Jesosy. Hoeto aminay mandrakizay ny fanahy masinao. Mitoera ato anaty koa anao fanahy masina. Oka ianao ameno ahy, oka ianao ameno ahy fanahy masina. Feno ianao izay, feno ianao izay, fa mangeta hitanao. Ianao ilay rano miboiboka, tsy mety ritra ao anatinay. Oka ianao ameno anay fanahy masina. Feno ianao izay, feno ianao izay fanahy iray, feno ianao izay. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny tananay, izay no raisy ny tananay Tompo. Diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy ny tananay tsiraray avy, izay mangataka famindram-po aminao. Diovy koa Jesosy ny tongotra tsiraray avy amin'ny rano soa, amin'ny rano soa. Milanao izay Jesosy, milanao izay Jesosy. Diovy ny tongotray amin'ny rano soa. Tompo malalao, sotronay ny ranao, sotronay ny ranao, ikoriana ao anatin'ny taovanay tsiraray avy. Oka ny ranao Jesosy anatin'ny lalan-drako. Oka ny ranao Jesosy ny ikoriana anatin'ny lalan-drako, satria zanakao ao Jesosy, satria zanakao ao. Diovy ny lalan-drako amin'ny rano soa. Aoka Tompo, ny ranao andoro, ny loharanon-karetina rehetra izay mitantady forona anatin'ny tenako. Dorako amin'ny rano zany Jesosy, anatin'ny taovako manontolo, anatin'ny tenako manontolo. Ny ranao Jesosy, ranao Jesosy no ikoriana anatiko manontolo. Ranao Jesosy, ranao Jesosy no aoka Jesosy hiasa anatin'ny taovako manontolo. Jesosy Tompo, rakofy amin'ny ranao aho, rakofy amin'ny ranao alohako hatramin'ny faladiako. Ianao no Andriamanitra be fitiavana, ianao lehibe fitiavana indrindra. Fanahy masina, feno ianao izay, feno ianao izay, feno ianao izay, feno ianao izay, feno ianao izay fanahy masina. Fanahy fiton'Andriamanitra o. Oka ianao hidina aminay tsiraray avy, oka ianao anamasina anay tsiraray avy. Diovy ny fanahinay, diovy ny fanahinay fanahy masina. Ianao ilay rano miboiboka tsy mety ritra,
Okanao ameno anay. Okanao ameno anay. Okanao ameno anay. Fenoy anao amin'ny fanahy masina. Fenoy anao amin'ny fanahy masina. Fenoy anao amin'ny fanahy masina. Mila anao. Mila anao amin'ny fanahy iray. Ianao ilay fanahy mpitaridalana. Fanahy mpampianatra. Fanahy mpisolo vava. Fanahy iray. Ianao ilay fanahy masina tsara indrindra. Ianao ilay fanahy ny fahendrena. Omeo fahendrena ao fanahy masina. Mangata fahendrena amin'ny tompo ianao. Mangata fahendrena amin'ny tompo ianao. Omeo fahendrena ao fanahy masina. Omeo fahendrena ao fanahy masina. Mba ahaizako mankatoa ny tompo. Mba ahaizako mankatoa ny tompo. Mila anao ao fanahy masina. Mila anao ao fanahy masina. Okanao hitaridalana anay amin'ny marina rehetra. Etiko aminao koa ny ankonako. Raha manana ankonana anao dia eto amin'ny tompo ny ankonanao. Raha tsy misy ankonana ianao dia eto amin'ny tompo izay olona akaiky ianao. Izay olona akaiky ianao. Jesosy eo. Etiko aminao Jesosy ny ankonako. Amboary ny ankonako isam-batan'olona. Mibebaka ho an'izy ireo ao Jesosy. Mamindra fo amin'ny tsiraray avy ianao. Amboary ny tsiraray avy Jesosy. Amboary Jesosy eo. Diovy amin'ny ranao. Avaozy tompony tsiraray avy. Mba ankatoanao. Mba hanao izay tianao Jesosy. Mamela Jesosy ny tsiraray avy ianao. Amboary Jesosy ny ankonako. Hoentiko aminao ny tsiraray avy Jesosy. Mibebaka Jesosy ho an'izy ireo. Mamindra fo Jesosy eo. Sasao amin'ny ranao. Arovoko eo ambanin'ny tana mahirinao. Okanao tompo. Anome ny fanahinao an'ny ankonako ihany koa. Jesosy malalao. Mivavaka izay ho an'ny tany. Ho an'izao tontolo izao Jesosy. Mibebaka izay Jesosy ho an'izao tontolo izao. Tompo malalao. Satria feno faharatsiana izao tontolo izao. Mibebaka ho an'izao tontolo izao Jesosy malalao. Okanao amindra fo amin'ny tsiraray avy. Izay mitady ianao. Izay mangataka famindram-po avy aminao. Mamela Jesosy an'izao tontolo izao ianao. Tompo malalao. Hitanao zavatra miseho Jesosy eran-tany. Ny amin'ny gera Jesosy. Etsy sy eroa. Mibebaka izay Jesosy io. Okanao tompo. Anavitra ireo zanakao. Anavitra ireo zanakao Jesosy. Satria ny gera dia efa mazavany ao amin'ny Matthieu 24 raha fa tsy maintsy tonga izany. Arovo Jesosy ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Izay ao anatin'ny gera Jesosy. Vonjeo Jesosy ny olonao. Ampahiresy tompo ireo zazamambehivavy. Ao anatin'ny fainoana bomba Jesosy. Alerta etsy sy eroa Jesosy. Vonjeo Jesosy. Izay mangataka famindram-po avy aminao. Jesosy malalao. Mangataka anao izay. Eo ihany koa Jesosy. Ireo amin'ny mosary. Ny amin'ny faminina etsy sy eroa Jesosy. Oh Jesosy. Zava-dozany miseho eran-tany. Mamindra fo Jesosy. Vonjeo Jesosy ireo mijaly. Maro Jesosy ny tsisy anoko hoaniny. Tompo ny avy amin'ny fara-tsim-panahy zanak'olombelona. Mangataka famindram-po avy aminao. Mangataka Jesosy aminao. Andro zaza mijaly. Ireo olona lehibe na kely mijaly Jesosy. Ny amin'ny mosary Jesosy. Ny amin'ny mosary Jesosy. Tsy zaka ny fo Jesosy na mijery ny video ara. Mangataka famindram-ponao Jesosy. Okanao hiaihana izy ireny. Eny mazava ny teninao tompo fa tsy maintsy tonga izany. Mazava ny teninao Matthieu. Fa mivavaka ihany izay Jesosy io. Mitondra ny olona izay mijaly mafy Jesosy io. Okanao tompo ampiena Jesosy ny fijaliana izy ireo.
ampiana Jesosy ny fijalian'izy ireo. Jesosy io mamindra fo amin'ny tany ianao. Eny Tompo, loto zanak'olombelona ny tany ho ianao, loto zanak'olombelona ny tany, ka manadio any tany ianao, manadio any tany ianao satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Tompoka manomboka, doranao amin'ny afo ny tany, ho diovinao, o Jesosy. Tsisy afa-miala intsony zanak'olombelona, tsisy afa-miala intsony, fa tsy maintsy ho tanteraka avokoa ny teny rehetra navoaka ny vavan'Andriamanitra. Anatin'ny tenin'Andriamanitra dia mazava fa tsy maintsy ho tonga izany. Efa miandro farany ianareo izao, efa miandro farany ianareo izao, tsy maintsy tonga izany. Efa manomboka izany ankehitriny. Gera etseroa, ny mosary, ho avy koa ny arety mandringana, ho avy izany. Efa nasehoko anao izany amin'ity Eropa, efa nasehoko anao izany, ho avy koa izany. Tsy maintsy ho tonga avokoa izany rehetra izany, tsy maintsy ho tanteraka avokoa izay rehetra voasoratra anatin'ny Baiboly, tsy maintsy tanteraka izany. Jerevy ny bokin'i Ezekela, jerevy ny bokin'i Daniela, jerevy ny bokin'i Matio, bokin'i Apokalipsy, Isaia. Oh Seigneur, oh, efa fampinaniana avokoa izany rehetra izany, efa fampinaniana avokoa izany rehetra izany, efa miseho izany ankehitriny. Kely sisa dia ho avy ny tomponareo, kely sisa. Jereva tonga fiamorana ianareo, jerevy ny olona tsy manaja izay masina intsony, tsy manaja an'Andriamanitra intsony, feno fahalotona ny tany, feno favetavetana ny tany, feno faharatsiana ny tany, satria ho avy Jesosy, ho avy Jesosy tomponareo, ho avy Jesosy tomponareo. Efa akaiky ny gera, efa akaiky ny gera, fa manantanina ny loza ho an-tany, manantanina izany. Vitanareo zavatra miseho, eo ny volcan Etsero, tanareo izany, eo ny afo Etsero, tourbillon du feu, tanareo izany, fa hitanao koa izany, hitanareo izany, inondation, tanareo izany, tanareo izany, ohatra ny rano be ny fotaka, olona jato maro dia maro ny maty, tanareo izany. Miseho avokoa zavatra rehetra, miseho avokoa zavatra rehetra, tsisy afa-miala ny olona ambony tany, tsisy afa-miala ny ratsy mbola hiaratsy hatrany, ny ratsy mbola hiaratsy hatrany, fa miomana ianareo izay mankatoa ahy, miomana ianareo izay mankatoa ahy, ajaho ny teniko, arao ny teniko izay nambarako taminareo, zanako rehetra eran-tany. Sokafo ny masonareo, jerevo ny zavatra miseho eran-tany, jerevo izany, hitanareo izany fa efa akaiky ny farany, efa akaiky ny farany. Jerevo ny fanavaka vaham-bolo-koditra, efa miseho avokoa izany. Ody amin'ny tany avokoa nareo rehetra, ny Afrikanina rehetra ody amin'ny tany,
jereo zavatra miseho, tsy maintsy miala amin'ny tany olona hafa avokoa ianareo rehetra, tsy maintsy miala amin'ny tany olon-kafa avokoa nareo rehetra. Anatin'ny fiandoham-panarim-piterahana ianareo, anatin'ny fiandoham-panarim-piterahana ianareo. Fantatrareo izany, fantatrareo izany. Efa andro farany izany, efa andro farany izany, efa miseho avokoa ny voalazany tenin'Andriamanitra, efa miseho avokoa. Nefany mifania mandrakariva, mivavaka aza mitsatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo ho anareo. Arao ny tenin'ny tomponareo fa ho avy ny gera, ho avy izany, ho avy izany. Imminente, 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 ho avy izany, ho avy izany. Manaraka an'izany ny mosary, ny mosary. Nefy amin'ny gera dia tsy ho isy intsony ny hanokoanina, nefa amin'ny gera dia tsy ho isy intsony ny hanokoanina. Zany zavatra iseho. Aorianan'izany ho avy ny reto mandringana, areto findra, ho avy izany. Noho ny loto, noho ny loto, ho mafy ho an'ny Eropa izany, ho mafy ho an'ny tany mandroso izany, satria zatra tao anatiny fananana zao rehetra izao. Oui, Babylone les grandes, ho mafy ho an'ny Babilona izany, ho mafy ho an'ny Babilona izany, satria zatra loatra amin'ny arena, amin'ny fananana an'izao rehetra izao. Ho mafy ho an'ny Babilona izany. Ezipta taloha, Ezipta taloha. Rehefa lasa ireo voababo, rehefa lasa ireo voababo dia hijaly Ezipta, hijaly, satria tsisy tsony ireo nandevozina dia nijaly Ezipta, toy izany koa Babilona. Rehefa lasa ianareo rehetra dia hijaly Babilona, hijaly Babilona, hijaly Babilona. Izay zavatra iseho izany, ho hitan'ny maso rehetra izany, tsisy afona fa ho hitan'ny maso rehetra. Izay tsy mino raha te hijany ianao mijanona, raha te hijany ianao mijanona, fa fantatrao ny anjoanao, fantatrao ny anjoanao ho an'izay tsy mino. Sokafy ny masom-pananareo, sokafy ny masonareo. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Jerevo ny tany ianareo amin'izao vanim-potoana izao. Tsisy intsony ny tsara, tsisy intsony ny tsara. Mandeha amin'ny faharimorimonany mafy ny tany, mandeha amin'ny faharimorimonany mafy ny tany, mirimorimo ny tany. Izay diavinareo, izay diavinareo. Ho levo ny afo ny tany, ho levo ny afo ny tany aman-danitra, fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levona. Miomana ianareo,
miomana ianareo. Sotranao Jesosy, sotranao fanahy masina satria miteny ianao, mampitandrina ianao, mampiambina anay ianao. Sotranao namangy anay fanahy masina, sotranao na dia tsy mendrika raha izay, sotranao nampitandrina anay zanakao tsiraray avy eran-tany. Avertissement final. Sotranao fanahy masina, sotranao ny havitiavanao, sotrany amin'ny teninao, sotrany amin'ny famindramponao. Misotranao Ray malala, misotranao Jesosy, sotranao telo fahiray satria mendrika miamboninahitra ianao, mendrika hoderaina ianao, mendrika ankalazaina ianao, mendrika topoina ianao, mendrika asandratra ianao, mendrika homemboninahitra ianao. Mbola Andriamanitra masina, masina, masina ianao, tompony izao rehetra izao, eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Ianao rery lay masina, 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 tompony izao rehetra ao, eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Mankasitraka anao Jesosy, mankasitraka ray. Apetrako aminao Jesosy ao andro alina mangina izao. Apetrako aminao Jesosy ny momba nay tsiraray avy zanakao, izay nandalo teto tamin'izao ho avy Jesosy izao. Oka ianao ampiratra amin'ny masom-panahy tsiraray avy. Oka ianao anasitrana izay tsy salama. Oka ianao amindra fo amin'izay nibebaka taminao Jesosy. Ianao no mpamindra fo sy mpiatra, ianao no mpiaro anay, ka misaotra Yesoa, misaotra Yesoa satria Andriamanitra velona no tomponay, Andriamanitra lehibe indrindra no tomponay, ary tsy misy toanao. Mankasitraka anao, mideranao, mankalazanao. Petraka aminao izao andro alina mangina izao. Petraka aminao ny ampitso, petraka aminao zanakao tsiraray avy eran-tany, arovy eo ambanin'ny tana mahirinao, arovy eo ambanin'ny tananao masina mahery, izay zanakao tsiraray avy. Na mivoaka na miditra izay Jesosy, arovy izay. Ny amin'ny tsiraray avy Jesosy, izay manomana Jesosy ny amin'ny ialany etỳ Babilôna. Oka ianao Tompo, anome ny fahafahana ho an'ny tsiraray avy, no etomanina Jesosy ialana ety, satria ianao Tompo no tompony izao rehetra izao. Ianao no manan-kare-pahasoavana anao izao rehetra izao. Ka oka ianao Jesosy, anoro ny tsiraray avy ny varavarana, ahafahany tsiraray avy mivoaka Jesosy. Anome Jesosy ny vola ihany koa Jesosy ampelatanana, mba ahafahana tsiraray avy mankatoa ny teninao Jesosy. Io mangataka aminao izay sahaza ny tsiraray avy, izay zanakao miainy ny baikonao rehetra ato amin'ny ho avy Jesosy ny eran-tany izany. Mangataka aminao Jesosy, vola tanana Jesosy, ahafahany tsiraray avy Jesosy mankatoanao, ahafahany tsiraray avy Jesosy mandeha, izay volona Jesosy ankatoanao. Satria Tompo tanga tamin'ny andro ny Noa, eny Jesosy,
aloha safidrano ho avy Jesosy. Mazava Jesosy ny teninao, mazava ka omeny isaza zay tompo malala ho afanay miala ety. Ianao no tompo izao rehetra izao, ianao no tompo izao rehetra izao. Eny efa nyteninao Jesosy ny teninao amin'ny teninao dia manambara hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Tompo malala ho misaotranao sady tokoa izay amin'ny zavatra rehetra. Misaotranao Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy. Tianay loatra ianao Jesosy malala, maminay loatra ianao Jesosy io. Ity aho manolo tena ho anao, atolorany tompo ny tenanao. Ity aho Jesosy manolo tena ho anao Jesosy. Ankatoanao, andao zay sitrakao, manaiky ho irakao. Ity aho Jesosy, ho fitaovanao Jesosy, na fotoana na tsy amin'ny fotoana Jesosy, dia anao zay tianao, anao zay sitrakao. Amasiny Jesosy zay tsiraray avy, zanakao tsiraray avy, ka misaotra anao Jesosy, mideranao Jesosy, mankalazanao, manome voninahitra anao. Misaotra Jesosy ho ary zay mbola tsy mananao Jesosy malala, ka vonina izy ireo anio na ovinanao ovina, no anasan'izy ireo anao tompo sy mpamonjy ny fiainany. Oka ianao tompo hiaino an'izy ireo, oka ianao Jesosy hamaly vavaka an'izy ireo, satria ianao no Andriamanitra, ianao no mpamonjy, no mpamela heloka, ianao no mpanavitra Jesosy. Ka ianao Jesosy ny vavaky ny tsiraray avy, izay mangataka aminao andrainao tompo sy mpamonjy ny fiainany. Eny Jesosy, misaotra anao Jesosy, mankasitraka feno anao, midera mankalaza anao, ary manome voninahitra anao. Misaotra ray malala, misaotra ray malala ho ny amin'ny fotoana tetonio. Ianao tokoa no lohany amin'ny zavatra rehetra, ianao tokoa no lohany izao avy Jesosy izao. Eny, ka misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay, izay rehetra nataonao ary mbola ho ataonao. Ny voninahitra ho anao Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay tory. Mankasitraka ray malala ho. Alleluia, alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra ny tompo lehibe isika ny amin'ny fotoanan'io ary misaotra ny fanahy masina koa ny amin'ny teny izay tonga voninahitra ho an' Jesosy, satria izy no miteny. Rehefa miteny fanahy masina dia miteny. Ka izay tompoko no fotoana tetonio dia samy mandinika izay rehetra voambara teo avokoa, fa izahako dia mpitondra afatra fotsiny ihany, mpaminany kely indrindra eo anatrehan'ny mpaminany rehetra izay natsoin'i Jesosy. Tena kely, tena kely, tena kely tokoa aho, za farany kely indrindra eo anatrehan'ny mpaminany izay natsoin'i Jesosy. Tsy mendrika akory ary aho. Ka raha ohatra ka mino ianao dia isaorako foana Jesosy, tsy mino ianao dia isaorako foana koa Jesosy. Anjaranao safidy na anaraka ianao ny teny fanahy masina na tsy atompoko, fa tafitako izay ny afatra. Izy no ny teny fa za dia trano fotsiny ihany. Za raha mbola amerina iaino tsara ny teniny rehefa malalaka, satria isaorako azy ny amin'ny nafana na eno maheno ny enregistrement toy izao, satria afaka mandray koa ako, satria ho ahy ihany koa izany.
ka anjarany tsiraray avy na ankatoana tsia fa ny tompony amindra fo amintsika tsiraray avy. Izay tompoko fa dia mametraka veloma aminareo tsiraray avy ahako. Mandaly tokoa isika ety ary tsy ampoizina zavatra rehetra izay iseho fa ny tompo no malala, ka ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy irery ihany ny voninahitra. Mametraka veloma aminareo aho tompoko fa amin'ny sabata indray ny fotoana, raha mbola tsy tonga ny tompo amin'ny sabata indray ny fotoana dia miona eto isika amin'ny 7 alina moa zany. Izany hoe nareo mahita anay fa izay menadahy tsy mahita anareo zany rehefa sabata dia miaraka amin'ny sokerikako amin'ny en direct. Dia petrakitsika amin'ny tompo izany dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Dia mahireza daholo tompoko ao amin'i Jesosy tompo ilay lehibe indrindra, ilay fiando azo tontolo izao ary mbola hiafara azo tontolo izao. Veloma tompoko tahian' Jesosy daholo. Amen.